Fahaly-miarabantsika tsirairay avy indray satria talata maraina fa 1 volana Jona ity misaotra an'Andriamanitra isika mbola meno tombonandro indray ahafahana mandray ny fahasoavany ary koa ahafahantsika mandray ny valim-bavaka ihany koa izay efa homanina antsika. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny mofinainana io dia hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo mbola velom-pisaoranao izahay ny amin'ny fitahinao sy ny fitantananao anay. Sokafinao indray ny masonay ary ampahitanao ny voninahitrao izay na dia maro ny zavatra miseho izay tsy de tsara loatra ny fahitanay azy, inoanay kosa fa misy fanantenana mandrakariva ny miaraka aminao ka mety aiza ianao hamboly zavatsoa ao-pony tsirairay avy aminaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe finoana miasa. Nalaina amin'ny Filipiana 4:7 manao hoe ary mba ho hita ho aminy aho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna fa izay avy amin'ny finoanan'i Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana, amen. Tsara tokoa ny mamaky sy ny mampianatra baiboly fa tena tsara koa ny mampiatra an'ireo foto-kevitra mitondra fiainana sy manamasina ho aminy izay nambolena tao amin'ny fanahy. Fa fahasoavana ny namonjena anareo amin'ny finoana hoy ny Efisianina. Tokony ho beazina aneo finoana ny saina fa tsy hikolokolo fisalasalana na fiahiahiana na fialonana. Matetika loatra ny sakana no raisintsika ho tsy fisimba olana intsony. Lesona sarotra ianarana tokoa ny mino an'ireo teny fikasan'Andriamanitra, ny mandroso am-pinoana, ny manohy hatrany ka tsy fehezin'ny toe-java mitsanga. Saingy lesona tsara ianarany zanak'Andriamanitra tsirairay izany, natao ho azonitsika mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy. Menantsika mantsy izany ho an'ny fomba azahoantsika manatona an'Andriamanitra. Ny finoana resahanao amin'ny ten'Andriamanitra dia foto-kevitra miasa sy velona ao amin'ny fiainana. Sitrapon'Andriamanitra ny anatanterahana amin'ny finoanan'i Kristy amin'ny alalan'ny asa, amin'ny fandraisiny amin'izany asa izany ny famonjena sy fiainana mandrakizay n'ireo mino ary amin'ny alalan'izany asa izany no hielezan'ny fahaizan'ny fahamarinana any amin'ny firenena rehetra sy ny mponina rehetra. Io ny vokatry ny asan'ny fanahin'Andriamanitra. Amin'ny alalan'ny fitandrimantsika ny din'Andriamanitra no hanehoantsika ihany koa ny finoantsika azy, miseho amin'ny teny sy ny asa mandrakariva ny finoana. Ny fiainana voavolavolan'ny finoana dia ahitana fahavononana androso hatrany amin'ny fanarahana ny dian'i Kristy, izay manana finoana marina an'i Kristy ho mpamonjy ny tenany manokana dia hiasa fa miasa amin'ny fomba mazava ho azy ny finoana. Finoana miasa ny finoany. Tsy mahay mamorona finoana isika saingy azontsika atao ny miara-miasa amin'ny Kristy amin'ny fampitomboana sy fampandresena ny finoana ihany koa. Raha fehezina ny tiana ambaran'io dia izao hoe ny finoana izay miasa amin'ny alalan'ny fitiavana dia manadio ny fanahy ary mamoha fanetretena, mamoha faharetana, mamoha fandeferana, mamoha faharipo, mamoha fiadanana, mamoha fifaliana ary koa ary fankatoavana any sitrapo. Ary izany no tokony angatantsika amin'Andriamanitra mba hanomezany sy hampitomboany hatrany ny finoana izay fananantsika mba hialan'ny salasalana sy ny fihazoazoana rehetra. Dia mba ho tanteraka aminao anie izany ka hanana finoana izay tsy voatohitohina ianao fa hanosika hanao zavatra izay hanome voninahitra an'Andriamanitra lavitra tokoa. Amen. Ry Tompo Andriamanitra eo mbola misaotra anao izay ny amin'izany teninao izany, misaotra ray eo izay manome ny teninao izay tokony hampitombo ny finoanay. Tompo mangataka ny fanahinao masina izahay mba hiasa ao aminay tokoa ary irianay tokoa raha hanana fanandramana isan'andro, isan-kerinandro izay isam-bolana mba hahafahanay mampitombo ny finoanay eo aminao ka tsy salasala izahay na ny amin'ny fahasoavanao na ny amin'ny teny fikasanao. Tonoina sy angatany amin'anaran'i Jesosy, amen.